avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra anao ny vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Tanimbary amina hektara maro no toditra trano fonenana anarivo ny tsy maintsy arodana amin'izao fotoana izao ahafahana miroso amin'ny tetikasa mpitondra fanjakana. Mitontongana ny sandam-bola malagasy tao anatiny 5 taona hoy ny mpahay toe-karena. Mifasimbany ny toe-karena izay maneho miariary ny tsy faiza mitantana mpitondra fanjakana. Volena eto amintsika ny kolontsaina ny fahabadona amin'izao fotoana izao hoy ny mpahay politika. Toe-tsaina izay tsy mitondra amin'ny fampandrosoana ary lasa fitaovana entiny tompon'andraikitra anakonana ny tsy fahombiazany. Mitombo ny fivarota-tena ataon'ireo tovovavy anaty tambazotra an-tserasera amin'izao fotoana izao fa sahiranana faniriana te-hioatra amin'ny fiainana kanefa tsy misy asa atao no isan'ny anton'izay. Manambana ny ampiakatra 200 isan-jato ny ambatseranana halaina amin'ireo champagne sy divay sy ireo karazana alkôla avy amin'ireo firenena anatin'ny vondrana Europiana ny filoha Amerikanina amin'izao fotoana izao ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasa no ihany koa anaraka ny antsiprian'izay avy hatramy matoan-datsoratra nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity tanimbary amina hektara maro no toditra trano fonenana hanarivo ny tsy maintsy arodana ahafahana miroso amin'ny tetikasa mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao aorian'izay vao milaza mpitondra fa hitondra fanazavana sy andresy lahatra mponina momba ny tetikasa samihafa atao eto amin'ny firenena matoan-datsoratra. Maro ny tetikasa nampanantenainy Andry Rajoelina ho an'ny vahoaka malagasy saingy na efa simba na tsy vita na vita fa tsy mbola miasa araka ny tokony ho izy. Ny ankamarony aza vaty fototra no napetraka dia tsy nisy tohiny intsony. Ny raisana sy hitambarana ireo tetikasa ireo dia samy ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara avokoa araka ny voalazan'ny mpitondra. Hitambaran'ireo tetikasa ireo ihany koa nefa ny hoe naorina ambony ranomaso sy alahelon'ny mponina isaky ny toerana misy azy ireo tsirairay avy. Na ilay tetikasa Tanamasoandro izay efa tsy neken'ny mponina teny Ambohitrimanjaka ka nafindra eny Imerintsiatosika, na ilay tetikasa autoroute mampitoena Antananarivo Toamasina, na ilay tetikasa Laky Arivo, alahelo sy ranomaso avokoa no iainan'ireo malagasy voakasika izany. Ny eto Antananarivo renivohitra ireo fa mbola maro ny tetikasa mampitomany ny mponina tahaka izany. Raha tsy ilaza avaty ny fikasana ametraka hotely lehibe ao Nosy-Mitsio, na ilay fitrandrana terrare ao Ampasindava. Efa mandalo ihany koa ireny ny fitarainana mikasika ny Miami ary mbola mitoy hatramin'ny androany ny fitarainana izay miseho amin'ny endrika hafa indray. Antony ny risonam-boletra ireo tetikasa ireo, tanimbary sy tanimboly amina hektara maro no notrongisina, nototofana sady fiveloman'ny mponina nefa ireo no amatsiana ny mpiarabelona aminy ihany koa. Ranomaso sy alahelo ary fitokonana sy fitakiana no asetin'ireo mponina voakasika ny tetikasa autoroute ao Ambohimangarova satria manodidina ny 70 hektara hatrany amin'ny 300 hektara ny tanimbary mety ho voatototra raha iziriziry ka iroso amin'ny tetikasa ny fanjakana. Mbola hafa ihany koa ny ao Talatavolinondry, Anjorbe sy izay faritra rehetra lalovan'ilay tetikasa. Rariny raha toka manafatra vary isika ary tsy maintsy mbola hitombo izany fanafarana vary izany na eo aza ny filazana fa hamokatra vary safiotra izay tsy maharesy lahatra ireo tantsahan-kory. Ankoatra ny tanimbary, trano fonenana Manarivony maro ihany koa no tsy maintsy arodana. Noho ny tetikasa Laky Arivo, trano manodidina ny 300 tafo ahitana fianakaviana mihoatra ny arivo no tsy maintsy arodana eny Ivato. Atakalo toeram-pitsangatsanganana, fialam-boly ary fanaovana lanonana
hoy ny akamaroany mponina naneho ny heviny manoloana izany. Ilainy rehetra, ilainy malagasy, ilainy firenena izany fandrosoana izany. Ary maro amin'ireo mitomany sy latsa-dranomasy no milaza fa tsy manakana ny tetikasa-panjakana izy ireo, saingy misy ny indro kely hoy ny mpandrafitra, ary misy ihany koa ny indro be ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Aiza ny fijerena manokana ireo mponina voakasiky ny tetikasa? Ahoana ny fanonerana omena azy ireo? Aiza izy ireo no hivelona sy hiary ahafana mamelona ny vady aman-janany? Aiza izy ireo no hipetraka ka hampandoloa amin'ny alina rehefa sasatry ny fitadiavana amin'ny atoandro? Afaka firy taona vao tafarina ireo alina voajanahary, potika sy rava? Azo overina ve ireo kolotsaina very, ny fady sy ny toerana manatantara isan-karazany? Ary ny tena goavana indrindra, aiza ny mangarahara amin'ireny tetikasa ireny? Voatelakory ny 1 Janoary lasa teo tsy ahivina, nanao antsoavo ny takiny mangarahara amin'ny vola mivoaka, ny antsipirian'ny fifanarahana ary ny loharanom-bola mikasika io tetikasa laky arivo io, ny firaisamonim-pirenena CCOC. Ny taky valiny manazava ny mahazava-dehibe sy ny mahamehana io tetikasa io ihany koa izy ireo, izay nanamafy fa misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka isaky ny ariary mivoaka. Raha voavaly mazava avokoa ireo fanontaniana ireo, vao tokony roso amin'ny tetikasa goavana tahaka ireny, fa tsy tahaka ny fanaovana tetikasa hery ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Tahitaitra tampoka eo, nanonofy, nisy fiantanam-po, nahazo lamako ny raradraraka sy ny maro hafa, ka milaza izay tsy anontaniana, ary manamafy sy mizingizina fa hanangana ny zatsy na anorina ny zaroa. Teo milaza fa entina anjambany fotsiny, tsy misy politika mazava sy fanomanana mialoha ny firenena. Entina milaza fa anaovana izay tena atao no nandrombahana fahefana. Efa tsy lazaina intsony ny fangoronan-karena, ka mahatonga ilay resabe teny anivon'ny fiarahamonina, raha tsy laza fa tsy ilay fiara ny voaka farany. Fampandrosoana tahaka ny ahoana no andrandraina amin'izany? Mandroso fe ny firenena, raha toka ny vahoaka ho aminy miha mahantra andro manalina, ka olombitsy miha manana atrany. Raha idirantsika lalina ny makasika izay tetikasa laky arivo voaresaka tao anatin'ny matoa an-datsoratra izay, tany-panjakana tsy azo amidy ary tsy azo anorenina fodrafitrasa io anaovana fantarana lalana Côte d'Ivoire, tafiditra anatin'ny tetikasa laky arivo io ny tompon'andraikitra amin'ny ministera nandritra ny feonana mivantana tamin'ireo mponina voakasiky ny tetikasa Tetsivato androany. Ireo mponina Ivato ankilany nanamafy ny maharadalàna ny fanorenana nataon'izy ireo noho izany nahazoana fahazon-dalana avy amin'ireo tompon'andraikitra isa nambaratongany. Daniela Minoarso. Nahazo fahazon-dalana avy amin'ny tompon'andraikitra ny fanorenana fotodrafitrasa nataon'ny mponina izay voakasiky ny fanamboaran-dalana noho ilay tetikasa laky arivo Tetsivato. Raha ny fanambarana nataon'ireto farany nandritra ny fionany mivantana tamin'ireo tompon'andraikitra ny ministera. Tsy adala izahay io ireto mponina ireto raha hanorina fotodrafitrasa amin'izay toerana tsy nahazona fahazon-dalana akory. Nahazo taratasy tamin'ny premier président Fokontany dia rehefa avy eo amin'izay nanao demandy taty commune dia livrena ny autorisation fanorenana io. Dia amin'ny manam-pahefana akaiky ny vahoaka daholo ireo dossier ireo fa tsy misy mihitsy ny tonga dia ho any président république nangataka nareo fa mandeha arambara tonga satria miaramila ny tena manadina. Zao nge vao misy manam-pahefana tonga ty manazava an'izany fa tsy misy manam-pahefana ke tamin'izay mba nanazava an'izany teto tamin'ny vahoaka e. Ny lalàna tenerinareo zao tsy any am-paosin'ny vahoaka ny reny lalàna reny tompoko lasy tompoko vavy fa tokony re président Fokontany sy ny be ny tanàna no malala an'izany miteny vahoaka ka rehefa tsy ara-dalàna le izy toy izy ny président hoe tsy azo anohana fa manena izy midélivrer an'le zavatra tsy afaka nanorina izay rehetrarehetra reo raha tsy nahazo taratasy tamin'ny président Fokontany voalohany indrindra nakany amin'ny be ny tanàna zay nanao an'izao rehetra reny fa manena nareo tsy tonga taty tamin'ny fonangato foto zay tonga ianao taty hoe isory teo io fa tsy ilaina na forcé nareo ny be ny tanàna hoe asevy isorin'le olona io zao nareo vao forcé amin'ny be ny tanàna hoe sy ny avinao dia foany daholo ny autorisation. Ny ministera izay nilaza fa andefa solotena ijery ny zava-misy ny fotony ho an'ny rahampitso mialohan'ny irisona amin'ny fandrotanana ireo toeram-ponenana voakasiky ny fanamboaran-dalana amin'ilay tetikasa laky arivo. Ankilany tokony hisy ho ireo mponina ny fametrana délimitation ireo faritra tsy maintsy ho arodana ahafahan'izy ireo miomana mialoha raha mikiry biby tsy maintsy roso amin'izany ny tompon'andraikitra. Betika izy rehefa mampiasa lalàna dia agnatin'ny emprise 40 mètres anareo fa tsy maintsy rodanina
betika izy miteny hoe rehefa hoe ampicalme anay ponina dia 1 mètre miala amin'ny trottoir ihany volagny karaha ty dia raha agnatin'io anao zany a dia any fa aria vitsy ary tsisy hoeke satria tsy haiko aizany trottoir teniteneny le kely be igny ve sa any satria io accident io ane tsy avy amin'ny hoe any mamin'olona mitondra tomobily mamy mitondra moto fa tsy avy amin'io lalana io dia tsy hitako hoe iny ilazany hoe kely loatra io misy be ny accident ohatran'izay fa ny olona mamo mitondra moto ndraindray koa tsy mitandrina ny olona mitondra tomobily zay ny atongavany accident alohany izy andravany tranonay dia délimité aloha ohatra ny nataony taloha hoe atretokatreto ny tranonao mba ahafahanay miomana raha ohatra ka hoe tena agnatin'ny lalàna marina satria zay io marina le araka ny tenenindreo marina zavatra tsy fantatra raha vao miresaka lalàna ny vahoaka hitatsika fa ny niveau ny vahoaka atsika atsika marina tsy mahafantatra ny lalàna andrasana araka izany ny vokatry ny fidinana ifotony natao ny tompon'andraikitry ny ministera teny amin'ireo toerana voakasiky ny tetikasa laky arivo ity ho an'ny rahampitso ny mpitondra fanjakana izay nanamafy fa tany mpanjakana ireo anaovana tetikasa ireo ary saziana araka ny lalàna avokoa izay rehetra nanome fahasondalana ahafahan'ny mponina manorina fototra afitrasy raha mipito zany no amantarantsika ny fivoaran'izay tetikasa laky arivo sy ny mahakasika ireo fototra-afitrasa samihafa eny any toeran'izay fa pejany toe-karenina vetivety tsy mitsamitonytongana sandam-bola malagasy tao anatiny 5 taona farany raha ny faneho-kevitra nentina pahy toe-karena amin'ny fahasamban'ny toe-karena malagasy izay maneho miariary ny tsy fahaiza mitany tamin'ny mpitondra fanjakana riana fitiavana manakaiky ny 5 ariary ny iray euro raha toa mahery ny 4 ariary ny iray dolara araka ny taramarika navoaka ny banky foibe ny Madagasikara androany tsy mitsahatra amin'ny totongana ny sandam-bola malagasy nanomboka ny taona 24 hatramin'izao fotoana hoy ny pahay toe-karena raha mahery ny 4 ariary ny 1 euro ny martsa 24 manakaiky ny 5 ny iray euro ny 12 martsa 24 ho an'ny dolara indray raha toka ny ohatry ny 3 ariary ny iray dolara ny 12 martsa 24 mahery ny 4 ariary zany ny 12 martsa 24 araka ny taremarika nivoaka tao amin'ny banky foibe ny Madagasikara hatrany zany hoe nahitana fiakarana manodidina ny 3.3 isanjato atao anatin'ny 5 taona farany fitaovana hoentina mampandroso ny toe-karena ny fahamarinany ny toeran'ny sandam-bola raha ny fanazavana marefa nefa ny toe-karena malagasy ankehitriny noho ny tsy fahaiza mitantany mpitondra ka antony tsy mahamary toerana ny vola malagasy sy nampiandanjay izany mitsahatra ny mitotongana zany atsika ny sandam-bola noho zany zay zany no kazana hoe zany zay milaza fa hoe tsy de ohatrany hoe tsy maro toerana zany le izy misy hoe amin'ny fotoana io zany izy misy hoe misy miakatra kely anatin'ny zavatra io fa mitambasy global zany le izy zany dia mihena izy zany mizay lafana zany izy ohatrany hoe marikiny hoe tsy mandeha zany le toe-karena dikan'izay satria nahoana hoe nohony le antsika zany tafiditra anatina cercle vicieux zany tsika ohatrany zay ohatra hoe nohony le izy tsy maro toerana zany dia kamo zany le olona malaina izy ny ampiasa vola tsy ampiasa vola izy zany izy dia tsy mandeha ny toe-karena tsy mandeha zany toe-karena zany dia misy zany zay fiantraikany zany zay am'le anatsika koa zany am'le tojantsika am'y fotoana zay tsy ampy ny famokarany eto amintsika maro ny entana farana noho ireo entana ondrana mampiepitra sy mampalaina ny mpampiasa vola sy fahamarina toerany sandam-bola atsika io ohatra ny tipahay toe-karena ity tokony ametraka politika mazava mpandrosoana ny toe-karena mifototra amin'ny fampiroboroboana ny famokarana sy ny indostria ny fitondram-panjakana ampiakadanja ny vola malagasy tsika zany tokony manana politika mazava anatin'ny zavatra hoe ahoana zany ny politique de stabilisation macroéconomique atsika ahoana zany nantsika zany mahampamary toerana andreo tokony mampieritreritra atsika zany hoe fa maninona zany ny volantsika zany tsy mitsahatra mitotongana isa-taona zany zany le izy io misy moa zany hoe azo atao koa ny ohatra hoe au niveau banque centrale le hoe mba hampamary toerana azy zany dia misy intervention ataony ohatra ko misy zany zavatra zay fa am'lezany-danja zany ny famokarana zany bebe koa anatin'le izy zay zavatra satria tokony mampieritreritra atsika zany hoe fa maninona zany ny volantsika zany tsy mitsahatra mitotongana isa-taona zany zany le izy io tsika zany mila manana politika hoe tena manentana ny resaka hoe famokarana eto Madagasikara indrindra zany amin'ny sehatry ny resaka industrial ohatra any tena zava-dehibe indrindra
antoka iray ankina ny toe-karena araka izany ny fitazonana ny fahamarinany toerany isandam-bola ary atiana ny ampandrosi ny firenena amila fehezana ihany koa ny fanondranana sy fanafarana entana amba ifandanja sy ampiakarana ny arikaren'nypirenena volena eto amintsika amin'izao fotoana ny kolotsaina ny fahabadona raha ny faneho-kevitra nentina pahay politika kolotsaina tsy mikendra lafatra fa mionona mikely sy ny zarizary toe-tsaina izay tsy mitondra makany amin'ny fampandrosoana ary lasa fitaovana entiny tompona andraikitra samihafa anakonana ny tsy fahombiazana amin'izao fotoana izao ny antsiprian'izay serasera voizin'ny fitondrana ankehitriny ny hoe efa miasa sy miezaka ny mpitondra ireo mpanan-kihana no faly ratsy saingy tsy manana inona na inona misy ny asa natao fa tsy ahitana vokatra amin'ny fanatsarana ny fiainan'olom-pirenena volena eto amintsika ny kolotsaina ny fahabadona na ny culture de la médiocrité tsy ny fahatratrarana ny tanjona no jerena fa ny fandraisina anjara no zava-dehibe ka tokony ankasitrahana hita izany tamin'ilay resaka kanja barea tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny kafy saingy voalaza fa nahafa-po ny ezaka vita tamin'ny fanatsarana io kanja io izay efa nandaniana volatra amin'ny fitopolo tapitrisa dolara ny fanamboarana azy tsy misy fahombiazana hita eto amin'ny firenena fankasitrahana ezaka tsy mahatonga lavitra no betsaka tsy mitondra amin'ny fampandrosoana izany toetsana sadasada tsy ambony tsy ambany izany hoy ny mpahay politika ny tsika malagasy mianga amina tia manana kolotsainana hoe firenena moramora hoe mandeha moramora zany hoe sady tsy aty amin'ny ratsy be no tsy aty any amin'le tena tsara be tsika zany hoe tsy aty amina excellence tsika zany tsy manana culture ny excellence tsy manana culture tena hoe ratsy be fa eo fotsiny tsika rehefa manao zavatra ohatra tsika dia tsy atao amin'ny tena hoe tsy tonga any amin'le tena tsara be ary tsy any amin'ny ratsy be koa fa hoe eo zay le hoe misady ohatrany hoe sadasada zany le fanampankevitra hatramin'ny kely ny malagasy no ampianarina ny hoe raha misy manome zavatra ho anao kinga miteny hoe misaotra tompoko kolotsaina ny fisaorana sy ny fahalalam-pomba izay lasa fitaovana entin'ireo mpanatanteraka anaovana manipulation de masse adidin'izy ireo andavanandro ny manatanteraka ny asam-panjakana na ny service public anisan'izany ny fikozagojana ny lalana ny fitandrona ny fahalemana ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ankehitriny rehefa te hambabo ny fony vahoaka vao misy fanatanterahana asa ahazahoana dera tsy tokony atao ho zavatra miavaka ny fanatanterahana ny asa tokony ataon'ny mpanatanteraka fa didiny izany raha ny fanazavana ohatrany hoe efa ancré ao anatin'le vatatsy ADN atsika zany le hoe misaotra manao merci na président io na iza fa hoe merci de le izy nefa zany quelque part ohatrany hoe misy zavatra fer courante tsy voatery hoe saorana kosa ny fer courante fa hoe efa asa andavanandro ohatra ianao ve zany ohatra hoe ao natokatranao anakare ohatra hoe anasa vilia dia hoe miteny vadinao misaotra ramose amina misaotra madama fa voasasany vilia androany zavatra hoe fa fer courante le izy hoe zavatra tokony mandeha automatique fa misy zavatra kosa ohatra hoe tena hoe au delà zay dia hoe tena hoe tokony mérité kosa amina resaka hoe fisaorana ohatra zay zany le satria ny olona koa rehefa manao zavatra mila récompense izy na dia hoe fisaorana fotsiny dia efa mahafalifaly le olona mampiakatra le motivation an'le olona fa le resaka hoe culturena fisaorana ndraindray fotsiny izy lasa hoe makany amina sulelaka sarotra ny inona fa handrosy Madagasikara raha tsy misy fahatongava-tsaina ny malagasy tonga saina fa izy ny tompon'ny fahefana ka miasa ho azy ny mpanatanteraka karamainy amin'ny hetra sy ny volam-panjakana maro samihafa asa fa tsy fiangaviana ary mananjo hitaky fanovana sy fanatsarana ny olom-pirenena tsirairay avy zony malagasy ny sitraka zavatra tsara fa tsy sadasada ny fahatratrarana ny tanjona sy ny fahavitan'ny asa amin'ny fotoana nomena no andrefesana ny fampandrosoana marina ao anatin'izay zo isitraka lafin-javatra samihafa isan'izay ny zo amin'ny resaka fahasalamana tsy manana fahafahana hitsabo tena ara-dalàna intsony ny ankamaroany malagasy amin'izao fotoana izao isan'zo fototra ankilany fisitrahana fitsaboana araka ny tokony ho izy izay lasa zarizary amin'izao fotoana izao manahirana ny fitadiavana ny arapaka androany ka tsy manana tahirina tokana amin'ny fitsaboana intsony isan'ny tokantrano araka ny fanadihadiana
mila manana vola betsaka eo ampelantanana vo afaka ny tsabo tena ara-dalàna ho an'ny malagasy indrindra ho an'ireo olona manana tsy salama eny amin'ny hopitaly mitombatrany anefa ireo olona tsy salama amin'izao fotoana vokatry ny fiovany ny toetrandro eo ihany koa ny tsy fahafana amin'ny sakafo ara-pahasalamana sy ny tsy fahampitsakafo manoloana ny fahasarotana sy ny fahasahiranana izay efa mahatratratra any amin'ny 20% ny malagasy anisany izy ho vototry ny olombelona ny anana vatana tomady tsy voahaja nefa izany ankehitriny maro amin'ireo mpitondra marary eny amin'ny hopitaly tsy afaka mivoaka raha tsy voalohany vola efa tena efa lansy zay dia le olona marary anay amin'izao fotoana izao mbola tsy matsiaro tena dia verevitra zany zay amin'izao ora sy fotoana izao satria mitaky le dokoterato hoe mila manao scanner dia mila manao analizy kanefa na volanaovana an'izany ara dia tsisy dia izay fianakaviana zany hoe mba mangataka hoe amoahana an'le marary ahafahanay mitondra anazy iverina mody any ambanivohitra indray satria raha ka misy an'le marary hoentinay aty zany raha fijery amin'ny olombelona efa ohatrany hoe tsy ho namana izy nefany mbola voatazana ny oxygène dia verevitra zany izay mpianakaviana amin'izao ora izao mbola misy vola takiny aminay zany nefa le vola takiny aminay tsisy na ny tomobile farana hitondrana an'le marary raha zao mbola vola koa no alohan'izany na no sarangotina aza tsy misy intsony ny vidim-panafody no tena mahafotsiny eo ampelantanana tsy maintsy mitady hevitra raha toa ka tiana ho velona ny havana ary tonga hatrany amin'ny fivarotana tanindrazana ho an'ny sasany tapabolana fa vola zany aloha dia tena mandeha ohatrany rano tena no sarangotina ary amin'izao fa tena tsisy tsony tena efa tena lany ny tranompatorianay moa ty dia moka ohatran'ireny tantely reny zany tena dia tena tsy hitanay tsoa zay ho ale hoe tena makarina makaziva dia tena efa tena fongana sy lany trany ambolany vidim-panafody aloha ny tena anina dia ny escanera sy ny le fivezivezena makeny ny institut Pasteur natao hoe tena hivarotana tanindrazana tsy maintsy hoe tena zay nefa fivelomana mikara masaraka tsara ny sakafo androany tadiavina raha-pitso ho an'ny malagasy amin'izao fotoana anka tsy manana tahiry natokana ho amin'ny fijaboana ny isa-tokantrano anisan'ny ola ny fijaboana eto Madagasikara ny fiakarany vidim-panafody ary raha tsy fananana asa anka tsy misy vola miditra hoy ny mpahay fiarahamonina iray raha ny fiainantsika malagasy aloha tsika tsy manana tahiry na hoe ankoatra ny tahiry moa zany hoe ambom-bava raha miresaka toekareny isa-tokantrano tsika zany misy fomba fiteny zay raha hoe ny sakafo rapitso sakafo androany tatavina rapitso zany hoe tsy manana budget na hoe vola natokana ho an'izay fitsaboan'izay ny isam-batan'olona sy isa-tokantrano sarotra ho antsika zany ny miany tenantsika miresaka fahasalamana eo ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny tsy fisian'ny asa sy ny krizy maro samihafa mampanany fiainan'ny malagasy raha toety zavatra tahaka izao no mitohy tsy vaondroany anefa ny mponina no ny taraina sy nanao antso avo amin'izany saingy tsy nisy fiovana tao anatin'izay taona maro izay fampanantenana no betsaka ary nisy fotoana aza vao tsy ela akory nitsitsika tany amin'ny hopitaly iray teo andrenivohitra ny iraky ny fitondram-panjakana ka nilaza fa hanome vahaolana saingy ny omaly tsy miova ny androany tadiavana rahampitso mety efa tsy zay tsony ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa mety ny androany tadiavaka afaka ambolana maro no hitadiavana ny arapaka amin'ny anio noho ny fahasahiranana tsy maintsy voatery midrosa eo anatrehan'izay nanapa-kevitra ny ameriny ireo mpamitahiraka tany RD Congo ny SADC araka ny tapaka taorian'ny fivoriana tampony izay nitaterana tamin'ity androany ity firenena maro aty Afrika no nomena fankasitrahana manokana tamin'izany noho ny fanohanana sy ny fandraisana anjara Gaëtan Andriatsilavo averina ireo miaramila mpamitahiraka ka manodidina ny 700 tany RDC io nitapaka nandritry ny fivoriana ny tampony tsy ara-potoana nataon'ny SADC natao tao Harare Zimbabwe tamin'ity androany ity na izany nanamafy izy ireo fanohiatran'ny fanohanana ny RDC ahafana mametraka fitoniana sy filaminana ilaina ihany koa raha ny fanamarana ny voaka ny fametrahana vahaolana ara-politika sy ara-diplomatika ny SADC izay nankatoy ihany koa ny vahaolana naharoso ny filan-kevitry ny filaminana eo anivy ny firenena mikambana sy ny sotra manokana na Eropitarika noho ny fandraisana anjara sy ny fiaraha-miasa nisy firenena afrikanina vitsivitsy ny tolorana fisaorana manokana nandritra ity fionana tampony tsy ara-potoana androany ity
raha tsy laza fa tsy taon'izany noho ny fahaiza manao ny mikasika ny fametrahana paikady ho an'ny fitoniana sy filaminana aty amin'ny faritry ny sadek ho an'ny Madagasikara manokana fanontaniana mipetraka ny hoe ahoana ny momba ireo mpitsabo malagasy izay sady tsy eno no tsy voaresaka intsony. Tonga tao anatin'ny fotoanany doka vetivetsika aza misaraka aminay avy. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona intsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o Yes. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho anofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao atena trany ny arahaba tomboky lasy sy tomboky vavy ho anao izay mbola manaraka anay amin'izao zao. Tsy voaja ny lamy manapetraka mikasika ny ora fa andro fiara vavety mihoatra ny 7 taonina. Mivezivezy eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao anton'izany ny kolokolo sy ny tsy fandriam-pahalemana ho ny filohan'ny fikambanan'ny mpitatitra fiara vavety androany. Amin'ny fepetra raha iverenana izay no raisina ny anana ny fitohanany fifamoivoizana hateraky ny fiara vavety Gabin loa. Malalaka ny fivezivezen'ireo fiara lehibe manomboka amin'ny fitora hariva ka hatramin'ny 10 ora maraina. Tsy afaka miasa sy mivezivezy nefa izy ireo rehefa alina. Vokatry ny tahotro amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ankoatry ny alina, amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora hariva ihany izy ireo no mahazo mivezivezy eto Andrenivohitra amin'ny lalana efa voafaritra. Araka ny fanazavan'ireo mpamily, fandaminana vokatry ny fitohanana eny amin'ny arabe izany. Misy fiantraikany eo amin'ny asan'ireo mpitatitra izany indraindray. Raha tsy laza afa-tsy ny fahatarany fahatongavany entana eny amin'ny tompony. Manomboka amin'ny 7 maraina patonga ny amin'ny 4 hariva afaka mivezivezy fa miditra ohatra hoe salany hoe vila hoe Anosy be sy ohatra hoe Andravanga dia amin'ny 7 ka hatramin'ny 1.20 ihany na fahankamy lehibe mivezivezy. Dia ny ataon'ny sin'izay lery izay zany le amin'ilay camion moa zany vavety dia ialana an'ilay embouteillage be no isin'izay lery izay. Mety miteraka olana indray satria maninona satria raha entana maika be ilay hoentinay zany hoe tokony livrena maraindraina be dia tsy afaka fa miandry amin'ny valika hatramin'ny 12 indray. Hitanao indraindray heure de pointe eo ny embouteillage dia iny zany le somary olana kely. Rehefa tonga somatsarany amin'ny tompo moa ny entana inona moa azontsika resana. Mitarika ireo mpamily sasantsasany sy hanaja ny lamina napetraka ireo antony voalaza ireo ary miafara hatramin'ny fanaovana kolikoly amin'ireny mpitandro ny filaminana ireny hoy ny filohan'ny ATC na ny fikambanan'ny mpitatitra fiara vaventy.
lasa fitadiavam-bola ho an'ny mpitandro filaminana sasany nandray le ora ale ivezivezena satria migaga ianao maninona mahita kamy mivezivezy amin'ny ora tsy azo ale de eo fotsiny zany n'olana mipetraka hoe tokony hoe rehefa samy tokony andeha zao de tokony ajaina le ora zay ny fanarana fa io moa ny lalàna eto amintsika zay ny zava-misy de zay ny zavatra iainana misy ovay complice ao ho ataony an-tany sy nikilany de zay foana ny fototrimiolana de lasa mananao foana ndranay sasany de alay mpanahy mandika zay ny marina fa misy cas exception tsirairay hoe tsy maintsy hiditra le entana na ohatr'izao fa raha nahandro kely fotsiny izy ka reny zavatra reny natao hoe nanalana embouteillage de mety manala le embouteillage raha samy manadin'izay ny tsirairay ka io zany misy fadisoana avy ety aminay transporteur de misy fadisoana ho amin'izareo mpampiatra ny lalàna. Raha ny fanazavana voaray fiara vaventy manana vesatra 7 taona no mihoatra no voakasika io fameram-potoana ahafahana mivezivezy io ho an'ny association transporteur camionnaire vahaolana iray iadina amin'ny fandokan-dalàna io ny fanamafisana ny fanaramaso ireo mpamily sy ny mpitandro ny filaminana ankoatr'izay tokony hahay iain'ny feon'ny fieritreretina ihany koa ny tsirairay ka hanaja na ny ora fahafahana mivezivezy na ny vesatry ny fiara izay miteraka olana hafa ihany koa. Ijanona eto Andrenivohitra zay hatranisika fa lafim-baovao hafa vetivety mbeny tanàna Antananarivo renivohitra no voafidy ho filohan'ny filakevim-pitantanan'ny PAM mananivim-panajariana n'Antananarivo sy manodidina ivondronan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo commune miisa 7 amby 30 manodidina raha ny vokatry ny fividianana nataon'ireo ben'ny tanàna voakasika androany nodinihana miaraka androany ny fomba ahafahan'ny PAM mizaratra kefa sy mandroso vahaolana lavitrezaka ampandrosoana ny commune tsirairay avy ary hitady famatsim-bola miaraka ihany koa nambarana ndritra zany ihany koa fa lafiny efatra lehibe no kendrena amin'ny fanajariana miaraka ny fananantany ny fitantanana ny fako ny fitaterana sy ny rano maloto ny anty Cyprien-zay afana amin'ny mpanazavana vetivety. Miara-miasa mba tsy hifanipaka ny asa everony raha sanatria misy commune avy any avaratra dia anarony fako ny any atsimo dia anarony fako ny any avaratra tsy fanariana énergie be dia be ve zany fa ndao ifandamitsika miararintsika amin'ny toerana ray ohatra zany zay dia miainga amin'ny resaka iny manapa-kevitra ny commune tsirairay avy anatin'ny conseil any hoe zao ny tetikasa ataotsika zay lalana anankiray hafa koa ny hitantsika ny olana raisintsika ohatra hoe ny fivezivezena ny fifamoivoizana eto Antananarivo anangana tetikasa lehibe anankiray tsika ivondrona eto ohatra hoe andaotsika andinika raha misy navety mitondra ny olona avany amin'ny commune périphérique avany anosiala miakatra eto Antananarivo zay miasa mampody azy ny arivo commune maro be ny andalovana zany ahoana ny andrindratsika ifezatsika ny arivo iresantsika amin'ireo manana fahefana rehetra manatanteraka izany mitsangana ny tetikasa miara-mandeha mitady famatsim-bola miara-manatanteraka famatsim-bola raha ny efa vita dia raisiko ohatra manokana fitantanana ny fako efa mivondrona ny commune maromaro miara-miasa amin'ny partenaire anankiray anatsarana ny fitantanana ny fako indrindra io fanaripako manahirana antsika eo andala-pamola volana moa le izy fanatanterahana fa zay ny tanjona hoe misy olana iombonana fa haina miombona le izy mila vola mandeha miara-mitady vola. Niakatra teo anivon'ny inspection du travail Antsahavolana androany raha fandroan'ireo mpiasa teo anivon'ny commune Ivato tsy ara-dalàna sy tsy fanajana ny zon'ny mpiasa zao fanesorana mpiasa zao ho ny mpitarika ny randrana sindikaly nanatrika ny fanadiadiana tamin'ity androany ity rina fitiavana. Miisa 3 ireo mpiasa noroana teo anivon'ny commune Ivato ny faramparany volana janoary 2024 lasa teo no ny fanohanana kandida ben'ny tanàna iray no antony fandroana ireo mpiasa raha ny fanazavany mpitarika ny randrana sindika izay manampy ireto mpiasa voakasika ireto. Nametraka fitoriana teo anivon'ny inspection du travail ireo mpiasa voaroka manoloana ny fandroahana izay ambaran'izy ireo hafa tsy ara-dalàna. Niakatra fanadiadiana teo anivon'ny inspection du travail androany ity raharay ity aka samy tonga niatrika izany na ny solontenan'ny ben'ny tanàna na ireo mpiasa. Fandroahana ara-toekarena no andikany sindika izao trangany zavatra izao aka mitakiny tokony hositrahany ireo mpiasa. Inay moa zany nazavana vainay tenenay tao amin'ny inspection du travail tato hoe fandroana ara-toekarena no akanay an'izao fandroana zao licenciement économique dikan'izany mila ny kontinandronay zahay ny mpiasa zany kontinandro mandra-pahatonga le fotoana azahoana le PV ato amin'ny inspection travail zany karama volana mai volana janvier février hatramin'ny mars avy tany PV ato zay zany kontinandro ny préavis an'ireo mpiasa rehetraretra ireo
dia ny enda amin'ny te de licencement nireo mpiasa rehetra zay fantatsika tsara fa ny lalàna dia mamaritra hoe 10 andro isaky ny taona zay le tamin'ny te de licencement économique dia miandry an'izay zay mpiasa etony miantso ny fitondram-panjakana ny sendika ny mpiasa andray fanapahan-kevitra manoloana izao olana sedra ny mpiasa malagasy izao ho fiarovana ny mpiasa fandraisana tsany tokony andray fanapahan-kevitra ihany koa ny fanjakana fohy be hoe raha anao ohatr' izao daholy ny be ny tanàna rehetra dia anahoana ny mpiasa malagasy inona ny fanjakana inona ny fandrosoana ny roso eto raha vao ny mpiasa mipotipotehana ho dia tsisy averinay foana tsisy fandrosoana manjary zany raha ohatr' izao nanaovana kanaovana ny mpiasa malagasy le izy eny nanaiky ry zareo ny solo tena ny be ny tanàna tao nanaiky an'le hoe mandroka e misy taratasy mihitsy ny any hoe handroka izy handroka an'ireo mpiasa reo izy dia miandry zany tsika rehefa mandroka zay ny ataony enina toery mantonao mandroka mpiasa dia manana an'le zavatra ianao zany omena ny droit ny mpiasa e fa rehefa tsy zay dia lasa lava mitatra lava be any amin'ny resaka any andrasana ny fanapahan-kevitry ny inspection du travail manoloana izao fifanolanana eo amin'ny mpiasa sy ny mpitantana ny kominy Ivato izao miakatra eo anivy ny fitsarana misahana ny asa indray ity raha ity raha toka tsy misy ny marimaritra iraisana lafomba vao afa mitombo ny fivarotantena ataon'ireo tovavy anaty tambazotra ny serasera amin'izao fotoana izao fa sahiranana fandriana dia hitroatra amin'ny fiainana kanefa tsy misy asa fahana mampidi-bola aingana azo atao ireo amin'ny ankabeny no antony mampirona ny tovavy mandeha mivaritena araka ny fanadihadiana anjaton'ireo vondrona na groupe fivarotantena ranoray fotsiny ao anatin'ny Facebook ankehitriny saika misokatra ho an'ny daholobe avokoa ny akamaroan'ireo groupe na public izay mitondra anaratanana maro eto andrenivohitra sy renivohitra hafa eto Madagasikara ohatra ny hoe plan Antananarivo, plan Analakely, plan Toamasina, Andoharanofotsy, Ivato sy ireo toerana fanta-daza samihafa. Fandefasana karazana ranty na publication miaraka amin'ny sary anjatony isan'andro no miseho miaraka amin'ny laharana finday azona mivantana ireo vehivavy ho an'ity tovavy mpivarotena nanaovana fanadihadiana ity manokana tawarin'ny tsy fahombiazany tamin'ny fiarina nataony teo aloha no nanapahany hevitra fa andeha ampanofa fafinaretana hitadiavana vola. Izy aloha tena misy vola tombony kokoa no hoe mitady hoe asa hafa satria tegna tsy ampy fianara dia tsy maintsy manao asa tsy voatery hoe asa ambony be ho hitantegna fa tsy maintsy asa ambany foana dia par rapport ny hoe asa ho tadiaviko zany lalao nanao an'ity tsy aiza manjapa agnanako fond amerenako mamarotra an'izay satria zaho amin'ny asa manangonango-bola tsy kely anovako fond ialako amin'izao asa zany. Fa ianao zany manana vina hoe hiala amin'izao ihany ray androany zaho fa tsy eto aloha fa manomboky mieritreritra ta hiala fa manomboky tanangom-bola zaho dia hialako amin'ity. Izy aloha tena mahavelo fa problème la ohatsy tegna manao la vie tsy ho velo fa la ohatsy manangom-bola mety ho tafavoaka foana raha ohatsy atsembon-tegna ro atafantegna. Io arakaraky ny fanarana eo foana raha ohatsy izy manao hoe adiny ray dia magnampy vola izy. Misy io ane lehilahy tsy voatery mitovy prix fa miovaova prix. Misy sasany mahasaky 500 000 direct olona ray misy koa mahasaky 250 amin'ny adiny ray arakaraky n'izay volany eo foana. Zay zao manomboka amin'ny folo zay tena lerako amin'ny folo maraina zany eto dia amin'ny 8 heures koa zao fa tsy eto fa matory. Misy ny mandeha samirery misy ireo vehivavy manao andiany mivondrona ka efa manana trano na hotely andraisana ao ihany koa ireo misafidy ny ampiatrano any atokantranony na andro na alina misy prix miaraka amin'ny chambre misy kosa ireo mpanjifa no miantoka ny chambre akoatry ny vidi ny fanarahana manoloana izany lafi ny telo no mahatonga ny tanora mirona amin'ny fivarotantena hoy ny renim-pianakaviana ireny nanaovana fanadihadiana ny fahasairanana ny vola aingana ary ny tsy fahampin'ny fanabeazana manoloana ny teknôlôjia. Ny fahitako ny mahatonga an'ilay izy le fivoaran'ny teknôlôjia aloha voalohany indrindra dia ny ankizy mahita ny namany koa mifampitaritarika zany dia mahita izay ataon'ny namany dia mianatra an'ilay izy koa dia fahatelo mety le fitadiavana mety tsisy mihitsy nefa manana besoin be da be dia lasa manao an'ireny zavatra ireny. Ye satria rehefa ny asa tsy misy dia lasa manaonao foana
dia rehefa misy asa dia efa concentré miasa indray ilay olona dia solution hitako hoe iny ary ny tena tsara kokoa. Ao ihany koa ireo milaza fa ny fahasahiranana lalovan'ny isan'ny tokantrano ara-bola no antony lehibe mahatonga ny ankizivavy morona amin'izany. Melafo ny fiainana dia ny tovovavy moa zany amin'izao efa amin'ny société malgache kokoa zany dia efa hoe ohatrany hoe asitasitaka amin'ny vehivavy hoe vehivavy ny ao tokantrano, vehivavy tsy dia hoe alefa lavitra amin'ny fianarana sy ny tariny dia lasa tsy maintsy mitady an'izay ohatra hoe tsy solution moa zany le izy fa hoe zavatra izay izy hiasany azahoany vola moramora kokoa satria ny tediaviny zany mba hoe hiaina izy, mba hiaina tsara izy dia ahafahany miaina tsara zany tsy maintsy hoe mandeha amin'izany prostitution zany izy mba ahafahany miaina ohatry ny olona rehetrarehetra na dia tsy dia be diplôme ary na dia hoe tsy dia hoe navakavahana izy tamin'ny fiainana. Dia ny conséquence zany amin'izao fotoana izao ohatry ny hoe mitady zavatra mora loatra tsika en tant que vehivavy, tsika en tant que olombelona dia lasa hoe tady hirongatra any amin'izany prostitution zany daholo ny olona amin'ny toutes les formes de prostitution na hoe mandeha mivarotra ny tena eny an-dalana na hoe mivarotra ny tena amin'izao moa zany efa misy koa ny prostitution en ligne any amin'ny Facebook, misy ny prostitution na zavatra tsy voatery vatanao ary tsy hoe mampiasa ny azafady amin'ny tena zany hoe zavatra mahavehivavy fa hoe mivarotra ny sariny tongotrao, ny sariny tananao, ny sariny mahavehivavy anao zany. Raha ny ao anaty tambazotra ao samy manana ny vidiny ireo vehivavy miankina amin'ny toerana sy ny olona jifaina ary ny toerana misy azy ireo. Misy toerana lafo vidy, misy kosa ireo toerana efa fantatra fa mora fa ny mpanjifa no tompon'ny safidy farany. Raha ny fanadihadiana natao manomboka amin'ny 2 alina ariary ny adiny ray ary misy tafiakatra hatrany amin'ny 2 hetsy ariary no mihoatra araky ny tolotra omeny sy ny famalina ny fangatahan'ny mpanjifa. Raha ny fanadihadiana trany misy ny adivaritra izay isany mampiavaka antsika malagasy. Fanontaniana mipetraka raha misy ny famolonana asa ena ve ny fivarotantena sa tanana efa zatra mitsotra ny azy ireny. Ireny zany mahakasika an'izay plan samihafa izay fa mila mitandrina ihany koa sao maty planina ao anatin'izay fa ho tanterahana eny amin'ny MP Nanisana ny 9 hatramin'ny 1 May ho avy izao ny andiany fa 7 ny foarabeny fiompiana ansehatra ny fiompiana manana anjara toerana amin'ny fahatratrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo sy ny fampandrosoana maharitra izay no isan'ny loha hevitra ho raisina amin'ity andiany ity. Isany ho hita mandritra io efatrandro io araka izany ireo fomba fiompiana modelina sainga mpihodina ireo fitaovana samihafa entina manampy ireo mpiompy eo ihany koa ny fifamizarana trakefy eo amin'ireo mpiompy ny teknisianina sy ireo mpandraharaha andao arahantsika ny fanampanazavana. Eo aloha ny fifandrofiny miaraka amin'ny hoe faha-telopolo taona ny MPE izay efa nolazaiko teo hoe fahamatorana izay 30 taona izay lehibe zany izay hoe 30 taona izay dia amin'ity zany dia hiavaka manokana satria ho aseho an'ireo mpampiranty zany hoe tena matianina izy amin'ny sehatra ilay fiompiana sy ny fambolena izay atao. Ny fiompiana moa no tena tenentsika teo dia eo koa ny jono efa ho hitantsika eo zany hoe ohatry ny ahoana zany fiompiana trondro atanety zany ary mezaka hatrany izay le hoe anjara toeran'ny fiompiana matianina amin'ny sehatra ny fahafitahtena ara-tsakafo atao miavaka le izy zany hoe mba tena anana an'izay matianina izay tokoa ny mpiatsehatra rehetra satria tsy hoe miopikely eny fa mitodika manokana any amin'ny tsena. Dia izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ality naiza misy ianao akasitrako hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ao amin'ny rapitondray ary tomboky lasy tombo vavelo matomboka.
antsoray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola vous a présenté Ni Vavao. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.